Fiarabana ny tokantrano manaraka ny Météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny azana-bolana mitoetra ato atsimo atsinana Madagascar ilay rindraona izay mikisaka miandalana manalavitra ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy iny miverina mahazo vahana indray arak'izany ny avaratraza eto amin'ny nosy indrindra ato anatin'ny 3 andro ho avy fa manomboka ny alakamisy kosa indray dia timbanana mialefitsy kelikely kosa izay avaratraza izay mahakasika ny maripahana kosa indray ato anatin'ny 3 andro ho avy dia midina tanteraka aloha ny maripahana indrindra ho an'ny tapany atsimon'ny nosy sy ny ilany atsinanany afovoantany ary koa ny faritra atsinanany nosy rehetra iny izay tombanana misongadina kokoa izay fidinana maripahana izay raha ho an'ny afovoantany hatrany mahakasika ny toetry ny andro ary ato anatin'ny 3 andro ho avy ho an'ny rapitso vao maraina dia andrasana ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanany nosy manomboka any amin'ny faritra Ivatovavy zay ka hatrany distrikany Taolanaro manomboka miverina kosa ny herikandro ho an'ny ilany atsinanany faritra Morimania Matsiatra ambony sy Iorombe ny ambiny kosa indray dia mbola mijanona ho maina aloha ny andro ho an'ny rapiso tolakandro tombanana mitatra miandalana ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara na avoany atsinanany nosy ny orana malefaka miatoato manomboka mandraona ihany koa ny andro saika ho an'ny ilany atsinanany avoantany iray manontolo ary mety arahina herika indraindray ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny maripahana vavinavina amin'izay andro ny rapitso izay misy fidinana misongadina araka ny fanoresana teo ny maripahana amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny avoantany sy ny tapany atsimo Madagasikara izay manodidina ny 7 ka hatramin'ny 4 degré Celsius ary raha ho an'ny avoantany izay dia 8 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripahana andrasana ho an'ny rapitso izay hatrany ny tapany avaratra andrefana kosa indray dia saika mafana hatrany aloha ny andro mbola misy mahatratra hatrany amin'ny 13 degré Celsius ny maripahana vavinavina amin'izay andro ny rapitso izay. Ny talata kosa indray dia mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka miatoato ny faritra atsinanany Madagasikara iray manontolo sy avaka hatrany Taolanaro ho an'ny ilany atsinanany avoantany kosa indray dia mandraona hatrany ny andro izay mety arahina herika indraindray ho an'ny faritry Melaky sy ny faritry Pongolava ihany koa dia mety andraona ny andro ny tapakandro hariva amin'ny talata izay ny ambiny moa dia maina hatrany ny maripahana vavinavina amin'izay andro ny talata izay 7 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny avoantany ary 20 ka hatramin'ny 4 degré Celsius kosa ho an'ny tapany atsimo Madagasikara sy ny any amin'ny morontsiraka avoany atsinanany nosy manomboka miverina miakatra kosa ny maripahana ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritry Menabe ny any amin'ny tapany avaratra andrefana Madagasikara dia mbola mahatratra hatrany amin'ny 13 degré Celsius hatrany ny maripahana andrasana amin'izay andro ny talata izay ny alarobia mbola ahitana orana hatrany ho an'ny faritra atsinanany nosy iray manontolo ny herikandro ihany koa dia mbola mitoetra ho an'ny avoantany ny any amin'ny ilany andrefana ny masoandro no ibatoerana kokoa ny maripahana vavinavina amin'izay dia mbola manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny avoantany ary manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy 18 ka hatramin'ny 12 degré Celsius kosa izay maripahana izay raha ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny izay ny Météo tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.